Ndray mahakasika ny tontolo politika kosa manoloana ny fisafotofotoana mahakasika ny fampiarana ny lalàna eto amin'ny firenena dia nitondra ny fomba fijery ny mpikambana eo anivon'ny filan-kevitra ambony teteza mita Andriamatoa Pierre André Nantenaina ity farany moa dia nitondra ny fomba fijeriny mahakasika ny fanoloana ny filohan'ny teteza mita amin'ny makandida azy. Anatin'ny constitution dia misy le hoe fepetra teteza mita. I fepetra teteza mita io dia zavatra mandalo fa ny constitution tena mipetraka zany. Ny voalaza anatin'ny fepetra teteza mita io amin'ny andininy fa 480 dia miresaka ny filoha ny fahefana avy ny teteza mita. Zany hoe le resaka triumvirat dia mahakasika ny filoha ny fahefana avy ny teteza mita fa tsy filoha ny teteza mita. Ny filoha ny teteza mita napetraky ny tondrozotra dia Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina ary vokatry ny fifampirarahany io fiaraha amin'ny tantany io mazava tsara amin'izay zavatra izay. Tsy voaresaka ao anatin'ny fepetra teteza mita ny fahabanga-toeran'ny ireo androm-panjakana hafa toy ny CT sy ny CST fa kosa voapetraka mazava ato anatin'ny tondrozotra ao amin'ny andinin'ny faha-420 hoe ny fahabanga-toeran'ny filohan'ny androm-panjakana rehetra tsy ny any filohan'ny teteza mita ihany fa ny filohan'ny CT, ny filohan'ny CST zany. Tsisy ifandraisan'ireo. Rehefa mipetraka ny tondrozotra izay lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia io no natao hitantanana ny teteza mita fa tsy le fepetra teteza mita voalaza tany anatin'ny constitution amin'ny amin'ny farany izay mandalo fotsiny iny satria rehefa vita ny teteza mita zany dia tsy hisy an'iny intsony kanefa ny mbola averiko ihany fa mahakasika ny filoha ny fahefana avy ny teteza mita izay tsy misy tsony izay zavatra izay rehefa mipetraka ny tondrozotra mametraka ny filoha ny teteza mita. Le resaka triumvirat voalaza tany amin'ny fepetra ny teteza mita ny constitution dia mahakasika ny filoha ny fahefana avy ny teteza mita fa le resaka lalàna tsy maintsy ho lanina ny CST sy ny CT amin'izao fotoana izao dia mahakasika ny filohan'ny teteza mita